Izay ny amin'ny voamefa nanao atrikasa androany ny banky africaine ampisana ny fampandrosoana sy ny gouvernemanta malagasy. Atrikasa entin'ny départementa ministériel vitsivitsy manazava amin'ity banky africaine ity ny programanasa ka mety ho azon'ny bada ho tanterahina. Ny ministra Narson Rafidimanana izay misolo toeran'ny premier ministre moa no nitarika ny gouvernemanta malagasy. Nanao atrikasa androany ny banky africaine amsana fampandrosoana na ny bady sy ny gouvernemanta malagasy. Atrikasa natao mba hitondrany départementa ministériel vitsivitsy fanazavana mikasika ny fandarana isan'izy ireo voasoratra ao anatin'ny plan national de développement na ny PND ka mety andraisan'ny bady anjara ny fanatontosana azy. Nisy lafiny maromaro moa no mety ahafahana miara-miasa amin'ny bady ka hitondran'ny fanampiana. Ao ohatra ny ady atao amin'ny tsy fampianaran-govo, ny ady atao amin'ny tsy fampiana sy ny faratsian'ny fotodrafitrasa misy, na ihany koa ny ady amin'ny fanitrana sy ny fanjariana asa eto Madagasikara. Ny talen'ny bady Akinomi Adesina no nitarika ny délégation vahiny, raha ny ministra Narson Rafidimanana izay misolo toerana ny premier ministre kosa no nitarika ny gouvernemanta malagasy izay nahitana ministra vitsivitsy.